Tesalonianina voalohany, toko 4. Farany, ry havana, efa nianaranareo taminay ny fitondran-tena ankasitrahan'Andriamanitra, ary efa manaraka izany rahateo ianareo. Kanefa dia izao no iangavianay sy ampresianay anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, manaova tsaratsara kokoa hatrany. Fantatrareo rahateo ireo fepetra avy amin'i Jesosy Tompo nomenay anareo, satria izao no sitrapon'Andriamanitra, mba ho masina ianareo, ka hifady ny fitsangatsanganana. Aoka samy ahay maka vady amin'ny fomba masina sy mihaja ianareo lehilahy, fa tsy ho baikony filan-dratsy toy ireo mpanompo sampy izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Ka amin'izany raharaha-mpanambadiana izany dia aoka tsy hisy olona hanao ny tsirariny amin'ny namany na hifetsy azy, araka ny efa voalazanay taminareo sy nameperanay mafy anareo, dia ho faizin'ny Tompo izay manao ireny karazan-javatra ireny. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika hiaina amin'ny fahalotoana, fa hiaina amin'ny fahamasinana. Koa izay manday izany fampianarana izany dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy ny masina. Momba ny fifankatiavan'ny samy kristianina dia tsy ilaina ny anoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra ifankatia, ary efa toy izany rahateo no hifampitondra anareo amin'ny kristianina rehetra eran'ny Masedonia. Nefa mampirisika anareo ihany izahay, ry havana, mba hanao tsaratsara kokoa hatrany. Miezaha hanana fiainana tsy misy rahorao, ka tanterao ny raharahanareo sy ny asa fivelomanareo, araka izay efa nameperanay anareo, dia haneho fitondran-tena mendrika eo anoloan'ny tsy kristianina ianareo, no sady tsy hanao tanty reraka amin'ny hafa. Ry havana, tianay ho fantatrareo ny marina momba an'ireo efa nodimandry, mba tsy halelovanareo toy ny olona sasany tsy manana fanantenana. Inoantsika fa maty Jesosy ary efa mitsangana ho velona indray. Inoantsika toy izany koa fa hoentin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy ireo olona nodimandry tafarey amin'i Jesosy. Koa dia izao no lazainay aminareo araka ny voalazan'ny Tompo taminay. Isika velonaina, sisa tavela amin'ny andro iavian'ny Tompo, dia tsy aloha an'ireo efa nodimandry tsy akory. Izy baiko atao antsoavo omban'ny feon'ny rakanjely sy ny feon'ny trompetra an'Andriamanitra, ka ny Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Ireo olona maty tafaray amin'i Kristy no hitsangana ho velona voalohany. Avy eo dia akarina hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona koa isika velonaina sisa tavela, mba hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka, ary dia hiaraka amin'ny Tompo mandrakizay isika. Koa izany teny izany ary no aoka hifampionona anareo.